Ny ampy 430 ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus tato anatin'ny 420 ora farany araka ny tatitra nataon'ny professora Anta Marie Daniel Viloltina androany talata. Ny enina amin'izy ireo ihany no avy eto amin'ny faritra Analamanga, ny faritra Alaotra Mangoro sy ny faritra Dianana ahitana olona maro indrindra vora any androany, 220 tany Alaotra Mangoro, 9 tany Antsiranana izay voalaza fa fohy be ny valana retina amin'izao fotoana izao. Tafakatra 3,740 araka izany ny isan'ireo olona vao mitondra sy efa nitondra ny tsimikaretina coronavirus hatramin'ny antomboan'ny aretina teto Madagasikara. Ankoatr'izay dia olona iray indray no lavo vokatry ny valana aretina Covid-19. Raha atambatra izany dia miisa 490 ireo olona voamarina amin'ny fomba ofisialy fa maty vokatry ny aretina valana aretina Covid-19 araka ny tatitra nataon'ny foibe mpibaikona ny ady amin'ny Covid-19 na ny CC hoatrany. Ny ampiraika 40 ireo olona sitrana soamantsara ka tsy manaraka fitsaboana intsony, miisa 20 ireo olona voatsikajy ho marary mafy ka mbola manaraka fitsaboana any amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao. Commune 7 manodidina nanosy 100 tahaka ny Taosy, Ampita-Tafika, Ambohidrapeto, Ambohibao hatrany amin'ny 67 hektara eto Antananarivo renivohitra no tsy nahazo jiro nandritry ny adiny ray mahery teo io talata maraina io. Tsy maintsy nanapaka ny herinaratra mamatsy ireo faritra andrefana Antananarivo ireo ny jirama hiarovana ny aina lehilahy anankiray izay nianika ary nifikitra tamina andron-jiro matanjaka teny anosy 100. Tsy maintsy nakana ireo mpamonjy voina ny fampidinana ity lehilahy ity avy eny amin'ny andron-jiro rehefa tafidina soamantsara izy vao niverina ny jiro tany amin'ireo tanàna any andrefana Antananarivo. Tsy nisy ny naratra na ny ainana fohy noho ny jirama izay nanentana ny mponina mba tsy hanatona ireny toerana sy fitaovana ampiasaina amin'ny fizarana herinaratra ireny noho ny loza mety aterany. Miverina manaraka fiofanana ireo mpianatra ho zandary ao amin'ny sekolin'ny Zandarmaria Ambositra rehefa niato nandritra ny volana maro noho ny valana aretina Covid-19 ny fampiofanana sy ny fampianarana dia niverina nosikafana tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy teo. Mpianatra 5 tao amin'ny sekolin'ny Zandarmaria tao Ambositra ny voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus taorian'ny fitiliana tamin'ny volana Jolay teo. Na tsy vita fitiliana aza nefa dia nosokajiana ho tranga mampiaya ny mpianatra polony hafa satria nisy soritra aretina teny aminy.